Salama daholo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny mahakasika ny Miondrana na Antsokosoko izay matetika hita moa izany indrindra fa ho an'ireo tanora malagasy na zatovovavy izany na zatovolahy fa ny tena himatematesantsika ato anatin'ity video ity dia ny Miondrana na Antsokosoko izay ataon'ireo zatovovavy malagasy izay miondrana mandeha antsambo ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany no miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary Yara mahita sy yara mahalala fa tena sarotra ny fiainana indrindra fa ny eo amin'ny lafiny fitadiavam-bola raha ho an'ny malagasy indrindra fa ireo tanora malagasy izay tsy dia nahita fianarana mo no tena isany mahita faisana ihany koa amin'izay fahasarotany fitadiavam-bola sy fitadiavana asa izay na ireo efa navita fianarana ambony aza dia tsy vitsy amin'izy ireny no miyahaka fotsiny tsy mahita asa izay ary raha sendra mahita asa izay dia karama tsy zarizary izay tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana sy ny traikefa izay ananana akory fa toa zary lasa karama fanambakana fotsiny no matetipitranga eny anivony asa sy ny fiarahamonina eny ka eo indrindra no mahatonga anireo tanora malagasy na ankizilahy zany na ankizivavy no manapa-kevitra fa ndao hitsoka ny firenena ary hiondrana Antsokosoko ho any firenenan-kahafany satria any no eritreretin'izy ireo mety ahitavana an'izay soa sy ny tsara indrindra ny eo amin'ny lafiny fiarina sy ny arabola izay mandeha miondrana Antsokosoko maro ny zava-mitranga ao mo ireo zay tena tonga soa amantsara any amin'ilay toerana no eritreretin'izy ireo na ihany koa any amin'ilay firenena izay no eritreretin'izy ireo aleha izay ao ihany koa ireo zay maty eny an-dranomasina eny rehefa tratra ny loza an-dranomasina izay ao ihany koa ireo zay lasany Jiolahintsambo ka tsy hita popoka mandraka tiny androany ireo tonga soa amantsara aloha zao ny resantsika dia misy amin'izy ireny dia tena be sanjila tonga soa amantsara any amin'ilay firenena izay no eritreretin'izy ireo aleha izay kanefa tadidio fa tsy mora ny zavatra miandry izy ireo any amin'izay firenena izay raisitsika ohatra ny any Mayotte dia maro amin'ireo mpiondrana Antsokosoko no makany amin'izay atao hoe Mayotte izay manakaiky ny nosy Comore no misy an'izay nosy Mayotte izay dia ao anatiny firenena frantsay izany hoe mbola eo ambanin'ny fiahiny frantsay ka ny euro no vola tena miasa any ary isany manambola ihany io nosy kely ao Mayotte io maro arak'izany ny mpila ravinahitra ao Mayotte izay ao mo ireo zay komoriana izay efa nanorom-ponenana ao Mayotte ao ireo mahore izay mifangaro ny komoriana sy ny karazan'olona hafa ary maro dia maro ihany koa ny malagasy izay efa manorom-ponenana ao amin'izay Mayotte izay misy amin'ireo vehivavy rehefa tonga any Mayotte dia tena mivarotena eny amorontsiraky ny Mayotte eny no tena ataon'izy ireo vendon-draharaha mba ahafahana mitady vola isan-karazany izay dia rehefa avy eo amin'izay miezaky ny mitady vady mba ahafahana miteraka dia rehefa miteraka izay iny fa misoratra ary mba ahafahana manao an'izay fangatahana nationalité frantsay izay tsy izay vehivavy rehetra tonga any nefa no manana anjara sy sanjila amin'izay hoe fahazahoana vady ka hanana nationalité frantsay izay misy amin'ireo vehivavy izay ratsy sanjila dia tratra ny mpitandro ny filaminana ary avy hatrany alefan'izy ireo mody any an-tanindrazana any ireny matetika hitantsika izay alefa avion spécial avy any Mayotte ireny rehefa mahazo an'izay nationalité frantsay izay mo ny kabetsahany ireo vehivavy malagasy izay monina sy mipetraka any Mayotte dia iny fa misaraka amin'izay dia alen'izy ireo mitady lehilahy hafa atao vady ny sasany dia maka ny lehilahy avy any Madagasikara mihitsy no ataon'izy ireo vady any Mayotte izay
ao ihany koa ireo zay mifindramonina makany La Réunion satria any no hitan'izy ireo fa tsaratsara kokoa ny miaina any La Réunion toy izay no mipetraka ao Mayotte ao. Ho any ireo zay tsara sanjila dia arahabasoa arahabatsara amin'izay fahatratrarana any tanjon'izy ireo zay satria ny tena tanjon'izy ireo amin'ny fandehanan'izy ireo Antsokosoko any Mayotte zay mantsy dia ny mba hanana nationalité sy mba hiteraka zaza izay mba manana nationalité frantsay izay ary eo ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fiharina sy ny fitadiavam-bola izay. Fa ho an'ireo izay ratsy sanjila alefa mody anatanindrazana kosa dia mankahery azy ireny fa ny manetsabe mbola ho avy ary ataovy toy ny sambalala mainandro hoy ny fitenenana izay tsy azo androany dia ivereno rahampitso. Fa inona nefa no tena lafiratsiny izay fandehanana Antsokosoko any an-tanin'olona izay indrindra fa ny amin'izay fandehanana sambo Antsokosoko izay makany an-tanin'olona izay mamakivaky aniny ranomasombe iny. Ny lafiratsiny fandehanana Antsokosoko voalohany indrindra rehefa tonga any amin'izay tanin'olona zay ianao dia tsy manana fahalalahana loatra fa lasa teritery ny lalanao satria tsy manana taratasy ara-dalàna anao ahafahanao monina sy mipetraka amin'izay tanan'olona izay ary rehefa tratrana mpitandro filaminana ianao dia tsy maintsy migadra izay voalefan'izy ireo mody any an-tanindrazana avy hatrany. Ary ny lafiratsiny eny an-dalana indrindra fa eny anivon-dranomasina eny tsy vitsy ary matetipitranga ireo zay miondrana Antsokosoko izay mandeha lakana miampita mamakivaky ny ranomasina izay. Ao moa ireo zay tratra ny olana eny an-dalana ka mitsimbadika iny sambo ina izany hoe dobo ilay sambo ka ahafatesan'olona maro tahaka ny tranga tamin'ny taondasa iny zay dia nahitana trangana fatiolona maro dia maro izay niseho tany amin'ny faridranomasiny Nosy tamin'ireo olona izay nikasany hiondrana tany amin'ny Nosy Mayotte izay. Eo ihany koa ireo zay tratra ny olana eny anivon-dranomasina zay hatrany moa izany hoe tratehaky ny Jiolahintsambo izay sendra ratsy sanjila moa no matetika tratran'izany satria tsy vitsy ireo Jiolahintsambo izay mivezivezy amin'ireny ranomasin-dehibe ireny indrindra fa ireo Jiolahintsambo somaliana no tena hita taratra amin'izany hoe fanafiana anirony sambo madinika izay mitatitra olona Antsokosoko irony. Inona marina moa no zavatra mitranga rehefa tratehaky ny Jiolahintsambo eny anivon'ny ranomasina izay. Ny zavatra matetika hita rehefa tratran'izay Jiolahintsambo zay dia raofiny avy hatrany ny entana rehetra sy ny olona rehetra ao anatin'izay sambo izay dia hoentina amin'ireny sambo lehibe izay sambona Jiolahintsambo ireny. Ka rehefa aveo ny vehivavy dia ampanaovin'izy ireo fivarotan-tena eny anivon-dranomasina eny ny sasany moa dia amidin'izy ireo izany hoe karazana fanandevozana amin'ny fomba miavaka kely no ataon'izy ireo rehefa tratran'ireo Jiolahintsambo ireo mpiondrana Antsokosoko zay ka anaovan'izy ireo fitadiavam-bola. Ka noho izay mandritra ny fahatanorana dia lany any anatin'ny sambo foana fa rehefa miahantitra kosa ianao dia iny fa vonony ireo Jiolahintsambo ny sasany kosa ho an'ireo zay mbola tsaratsara sanjila dia tafaporitsaka ka mandositra ary lasa mivezivezy any an-toerana tsy fantatrany. Ka noho izany tsy mora ny zavatra miandry an'ireo olona izay mpiondrana Antsokosoko ireo fa dia mailmailo hatrany na dia tsara aza ny vola sy ny fitadiavana ny ho avy mamiratra aleo ihany mba mamakafaka lalina sy mitandrina hatrany amin'ny zavatra izay hatao fa tsy mananao foana fahatany sanatria kanefa tadidio fa ny fiainana izay miezaka ihany no tafa. Izay zay ny masaka azonaroso tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny mi-abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.